Jesosy matoa ianao mahatateraka an'izany mamela an'izany ho tanteraka dia satria misy zavatra programmenao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy Andriamanitra tiana ho tanteraka amin'ny fiainanay. Androany Jesosy dia aoka hifantoka aminao ny tsirairay avy, hifantoka amin'ny teninao, anaiky ho tarihany fananao masina mandrakariva, ho tarihany teninao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Ataovy aminay arak'izay tianao Andriamanitra. Eto izay Andriamanitra dia manamafy indray ny fanoloran'ny tenanay tsirairay avy. Eny Jesosy, tsy hoe satria efa nanolo tena taminao zay tamin'ny taona tany aloha tany dia ampy izany Andriamanitra, fa ny atao hoe tena fitiavana dia isan'andro afaka miteny foana hoe tiako ianao Jesosy, isan'andro afaka miteny foana hoe tsy foko ianao Andriamanitra, isan'andro afaka miteny foana hoe atolotro anao mihitsy ny tenako androany Andriamanitra, tsy hoe zoma androany Andriamanitra dia zoma lavitra anao fa zoma akaiky anao foana Andriamanitra, sabotsy akaiky anao foana Andriamanitra, herinandro akaiky anao foana Andriamanitra, isam-bolana akaiky anao foana Andriamanitra, ny taona rehetra iainako mbola miamana akaiky anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny asany tsirairay avy, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny testa zay alalovany tsirairay avy Andriamanitra. Indray zay ohatra hoe mianika tendrombohitra tsisy farany zany Andriamanitra, dia indray zay mieritreritra fa ny herinay no nahavitany an'izany rehetra zany Andriamanitra, kanefa Jesosy eo ianao Andriamanitra mibata ny tsirairay avy amin'ny helatry ny fitiavanao, mampisidana anay ambony dia ambony, ahafahany Andriamanitra mahita an'ilay hitanao, mahatsapa an'ilay tsapanao, mitovy fijery aminao, mitovy fiteny aminao, mitovy fisainana aminao, mitovy famindra aminao Andriamanitra. Aoka ianao Jesosy Kristy no hitoetra anatin'ny tsirairay avy, satria fantatray Jesosy fa ilay arena miafina anatin'ny tsirairay avy no mamokatra teny eo am-bavanay Andriamanitra, ilay trésor anatin'ny fon'ny tsirairay avy Andriamanitra, zay sarobidy indrindra aminay Andriamanitra no tsy maintsy mamorona teny eo am-bavanay Jesosy Kristy. Dia androany Andriamanitra ambaranay fa ny tena trésor ny fiainanay Jesosy dia ianao zany Andriamanitra, tsy ny zavatra nomenao akory na ny zavatra nataonao Andriamanitra, ireny dia mandalo fotsiny ihany Andriamanitra, fa ny tena arena tsara indrindra ho anay Andriamanitra dia ianao Kristy ilay tsy miova maly anao ro mandrakizay, ianao ilay mitoetra masina amin'ny fotoana rehetra. Alleluia ho anao Andriamanitra. Tario indray ity fotoana ity Jesosy, ianao ilay Andriamanitra alfa, manomboka ny zavatra rehetra, ianao kanomboka an'ity fotoana ity Andriamanitra. Tsy misy olombelona mahay manomboka, tsy misy olombelona mahay miazona, tsy misy olombelona mahay mamarana, fa ianao Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra, ianao ka handray an-tanana an'izao fotoana izao, amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Ndao tsika iteka mafy an'ilay tompotompo sy mpanjaka amin'izao fotoana izao, sady ika alleluia mafy be tsika, alleluia. Yes, alleluia. Ndao tsika maka tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 135 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. No hoe raha tsika rehetra mamaky tsara be foana ny miaraka mamaky tenin'Andriamanitra, dia izay no nasaka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mideray ny anaran'i Jehovah, mideray ianareo mpanompon'i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah, eo an-kianja ny tranon'Andriamantsika. Mideray ny Jehovah fa tsara izy, mankalazany anarany fa mahafinaritra izany. Amen. Ndao tsika hideran'Andriamanitra anatin'ny fivavaka, anatin'ny tehaka, anatin'ny fifaliana, dia raha Andriamanitra amin'izao fotoana izao, aoko feno ny vavanao androany, feno fideranan'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Ndao tsika tena anatin'ny vavaka, tosatsika anatin'ny vavaka izany dia derao Andriamanitra, aoko vavaka fideranan'Andriamanitra, ambarao ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fahaizany mitondra, fahaizany mitantana, ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia hiderao azy, ny famoahany ianao tamin'ny fomba mahagaga, hiderao ny anarany masina fa tsara izy. Alleluia. Misaotra anao Jesosy fa ianao no nitantana, ianao no nanitsy, ianao no nanamboatra, ary matoa izay mbola afaka mijoro sy manaraka an'izao fotoana izao Andriamanitra, dia mbola no ianao eny Andriamanitra Jesosy eo mihoatra lavitra noho ny fahafahanay miaro anay Andriamanitra, izay tsy mahavita ninina Andriamanitra raha ny tena marina, fa avy aminao ary ho anao ny zavatra rehetra, dia ianao membonahitra mandrakizay Jesosy, fa tsara ianao, fa tsara mandrakizay ianao Andriamanitra tsara ina. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Androany dia ndao tokantsika indray ho fotoana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny andro androany. Tiako raha hanokatra ny fonao ianao androany, araka hanokatra ny masom-panahintsika isika androany, dia ahita an'Andriamanitra ao anatin'ny fiankofana androany. Sokafo ny fonao dia atolorany Andriamanitra Jesosy eo androany, ny fonay dia hoentinay eo anatrehanao Jesosy. Zavatra tokana nandrasan'Andriamanitra amiko sy aminao androany dia mifotsika tena ho anazy. Sokafo ny fonao Jesosy. Niniana Jesosy eo mety ny lalovanay, niniana Jesosy eo mety manahirana
manodidina fonay manahirana sainay Jesosy dia tena avelanay zany androany fa androany Jesosy tena anolotra mombanay eo anatrehanao zay anolotra amin'ny fonay zay Jesosy eo ampelantananao androany anjakao tanteraka Jesosy eo ny aminay tsirairay avy androany okenao azo toerana ao anatinay Jesosy angatao ny fanahin'Andriamanitra androany mangataka ny fanahinao zay Jesosy ameno an'izao fotoana zao ameno an'izao toerana zao ameno ny tsirairay avy oka ny fanahinao hitarika anay tsirairay avy eto Jesosy tsy izay tianay no hitrangeto fa izay sitraponao okenao tena azo aina sy azo toerana anatin'ny fonay tsirairay avy fa ny masino hoento izay tsirairay avy androany hoento izay fa manaiky izay mitarihanao fa ny masino raiso ny toeranao Jesosy fa sarobidy loatra aminay ianao tompo mihoatra no fanirianay Jesosy tsy misy azo ampitahina aminao sarobidy ianao Jesosy halleluia Tumpo sarobidy ianao Tumpo sarobidy ianao mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo Tumpo sarobidy ianao Tumpo sarobidy ianao mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo Tumpo sarobidy ianao Tumpo sarobidy ianao mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo Tumpo sarobidy ianao Tumpo sarobidy ianao Tumpo sarobidy ianao mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo mamiko ianao tena tianao satria tiai ifikitraminao ao Jesosy tsy misy ny azo arina aminao Tumpo sarobidy ianao Tumpo sarobidy ianao mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo mamiko ianao tena tianao satria tiai daholo
Halleluja, misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy ô, misaotra Jesosy ô, misaotra fatia ianao Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy. Tonga izay Jesosy ankalazanao sy amin'ny voninahitra anao fa mendrika loatra ianao Jesosy. Ianao mendrika ny dera, ianao mendrika ny haja Andriamanitra, ianao mendrika ny voninahitra, mendrika ho anao Tompo amin'ny fisaoranay, mendrika ho anao ny fankalazanay Andriamanitra. Ianao ny tomponay, ianao ny mpanjakanay, ianao ilay avo indrindra. Halleluja, manandratra anao ny fonay rehetra Jesosy androany. Raisy Tompo amin'ny fankalazanay, raisy ny fiankofanay Jesosy, atolotray ho anao rehetra ihany izany Tompo. Halleluja. Tonga iteranao, tonga ankalaza, ieny tonga iteny fa tompianao, ianao no derainay satria
misaotranao atompo ianao lay sarobidy indrindra ianao no mendrika tompo nafonao ny ainao hoay ho famonjena Jesosy misaotra tompo misaotra Jesosy misaotra Jesosy ianao sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanay mba manana an'izy moa zay Jesosy fa ianao rery ihany no tomponay tsy afoinay Jesosy tsy atakalinay ninninona tompo ianao no Andriamanitray ianao ilay efa nitia tamin'ny voalohany mbola tsisy akory zay dia efa vonona teo ianao sy ny fitiavanao mankasitraka anao zay Jesosy tsara loatra ianao Jesosy Say
lehibe ianao tompo masina ny anaranao masina ianao halleluja halleluja androany zay jesosy mbola anambara fa lehibe ianao jesosy lehibe eo amin'ny fiainanay ianao lehibe ianao amin'ny tontolo rehetra jesosy lehibe ianao ary tsisy azo ampitahina aminao tompo halleluja lehibe
andao tiaka mahafoan Jesosy sika dia manasanao azy toerana tonga amin'ny fotoana hitantarana ireo zavatra nataon'i Jesosy, ireo fandresena lehibe nataon'i Jesosy teo amintsika. Alleluia. Ao anatin'izany dia manentana mandra-piandra ny taty raha misy zavatra nataon'i Jesosy teo aminao raha pitso tongava maraina. Alleluia. Dia raisina alohan'ny fotoana. Voninahitra ao an'Andriamanitra ny ijoroako vavolombelona leto. Tamin'iray volana ohatran'izao dia nivoaka hoe tsy maintsy ho didina ny zanako vavy matoa. Efa indrony didina teto Madagasikara izy fa tsisy herinandro après vao avy didina, misy zavatra tsy mety tao amin'ny kibony tao dia miverina. Efa indroa zany zay dia mivoaka hoe any Maurice ny atao amin'ny 12 avril. Misy namany be da be zany. Dia eo zany zay dia atao are dia inona ny vola dia tsisy vola aloha. Dia za moa zay hoe aretina ao dia namidiny tomobile namidiny fa nanatsy fa ozy ilay zanako neny antsika tsy mivarotra izany fa Jesosy manampy antsika. Dia andeha zay lundi de Pâques dia tenenako anareo lakamisy zay vao nahita vola zay mianaka anaovana passeport. Lakamisy alohan'io vola passeport fotsiny nita aloha dia andao ato amin'ny passeport zany. Dia vita amin'ny passeport mivoaka Zomà satria tsy mila hoe nanao affaire satria hoe évacuation sanitaire dia mba mivoaka Zomà vola midy bie fotsiny koa nita dia nividiana amin'ny bie. Sabotsy latsinainy tsy miasa sabotsy amin'izay ohatrinona ny ilayntsika roa dia tokony au moins kosa aloha tsika roa manana 500 € taxi sakafo ohatr'izany tsy misy 250 ny hitanay datakalo. Dia hoe ay sarytsika ny vatana satria andro alina no tonga zany latsinainy miantso hôtely amin'ny internet reny zany dia hoe alefasa aloha ilay vola vazaha zay vao mandefa hébergement zay. Tsoriko Andriamanitra. Nisy olona nitseny zay napetrano anay nandritra ny fotoana natany any mianaka vao tamin'ny latsinainy. Zany tena fanotrona tsy nangataka an'izany tamin'i Jesosy akory tsisy nangataka amin'i Jesosy Jesosy mba ataovy gratos ny trano ipetrahanay ihany fa transportnay fa na zavatra tsy angatahanao zany rehefa mino ianao apetraka amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra vitany. Dia izay dia vita soa matsara ny fandidiana vola tsy toko tsy forona ny tany fa tonga ny tsy taitaiky zany ilay izy amin'ny mail dia voalotsy fanotronana tena lehibe no ny andeha zay zany aloha tamin'ny andeha dia hoe izy ny andeha hanaraka anazy dia hoe mivadiny tsy mety satria zany mbola kely anankiroa dia hoe izy telo mianaka tsy mahampy zany fa neny zany manaraka anazy dia ok ary inona ozy nareo tamin'ny voalohany aloha dia efa nisy tonga tany izy telo mianaka herinandro après nanodina dia nanarina niaraka ny convalescence tany. Dia ilay dokotera nitsabo anazy nandidy anazy miresaka amin'io fa inona kay ny ataonao a Madagasikara zao nanome asa azy dia nitondra vola euro nody. Alleluia. Zany voninahitra an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny zavatra tena natoana na tonga izay lahady arivo itongotra io tsy afaka nandeha intsony vao tonga tao an-trano izay. Alatsinainy talata hoe andeha hamonjy sekoly tena tsy afaka fa sady manaintaina ny tsy azo apetraka dia ohatrany tsy taitra larobia mbola tsy taitra dia lakamisy dia ahoana moa zany zaho mila mijoro vavolombelona dia niteny tamin'ny zany nabataina ary aho mila dia volony tsy mamela hijoro vavolombelona androany fa nao bataina ary hiakatreo dia tsy maintsy manao mijoro vavolombelona androany. N'Andriamanitra voninahitra. Mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Alleluia. Manaraka ny Andriamanitra ao ny ande-posy mety ritra fa ny Andriamanitra ao eo amin'izay matapidalaka le rehefa mitoraka aminy ianao eo izy manomboka zava-baovao. Alleluia. Alleluia. Trano mampatahotra be mijoro. Gloire à Dieu moa zany no hijoroako vavolombelona eto efa elaela ihany no tato amin'ny iraka hvkl dia poita nisy tany amin'ny Petit Palais no efa ela ny tato amin'ny hvkl hoan'i Jesosy ny voninahitra. Ny hijoroako vavolombelona zany dia resaka escroquerie nisy olona zany namako tamin'ny FB
nanino moa zany ny financer ny projetako zany resaka call center le projet le resaka relation clientèle par téléphone reny de toute façon moa zany nianatra an'ireny de rehefa nianatra an'ireny de niresaka par Facebook de je ne sais pas hoe cette personne là hoe escroqueur fa de hoe nanao an'le projet fotsiny de izy ny donneur d'ordre tamin'izany fotoana zany 2021 le zavatra zany de rehefa tonga fotoanany 2021 zany resaka tamin'le olona tsy fantatrao mihitsy izy fa ianao koa tsy hoe rehefa ny devenu fou de tu sais beaucoup de choses tsy voatery fa ny zavatra nisaorako an'Andriamanitra tany amin'ny finalement zany victorieux zany tany amin'ny farany alleluia de ny zavatra niseho tonga le donneur d'ordre de rehefa tonga le donneur d'ordre de mivavaka de rehefa mivavaka de ny zavatra nisy nahita investisseur indray ako de ry investisseur io nanomety eo 20 millions d'ariary teo ngambany na lasaka kely zay de ny zavatra nisy de zao de natao ny financement le projet de niinstalle le projet rehefa niinstalle le projet nandeha tsara mihitsy le izy dans 3 mois nandeha tsara mifonctionne tsara le projet dans 3 mois nidofotra amin'izay le izy tany amin'ny 3e mois rehefa nidofotra le izy tany amin'ny 3e mois le olona nanome ny investissement en projet ako tsy nanaiky izy zareo jusqu'au bout jusqu'à la fin satria le olona malala olona de au niveau à la magistrature ny zavatra nisy tena de mipetraka tao amin'le olona ako de ny zavatra nisy nandritry ny 7 mois mipetraka tao amin'le olona satria miforcena natao fotsiny zay ampandehan'le projet 3e mois ny destitution ny inona question défaite n'le projet zany hoe taty amin'ny 3e mois zany nisy défaite le projet de rehefa nisy défaite le projet de le donneur d'ordre manome projet foana isaky mihetsika manome projet foana isaky mihetsika nefa nireo agent rehetrarehetra reo tsy maintsy omena repas tsy maintsy omena indemnité de transport tsy maintsy zahay no mirassurer ny salaire sy ny prime an'le mpiasa rehetrarehetra satria tamin'izay fotoana zay anisany hoe ho an'i Jesosy voninahitra donneur d'ordre koa ny tenako de zareo tsy te halala fa ozy izy averena ozy izy ny 20 millions d'ariarinay à peu près zany le izy efa tena natao ny compte eo 20 millions d'ariary eo fa 10 millions d'ariary ny nina moa tisy teo ny installation matériel rehetrarehetra ohatrany hoe ordinateur VOIP PDB de ny zavatra nisy 4e mois ngambany na 5e mois nahazo pression amin'izay ako satria za de toute façon mipetraka ao amin'le olona satria za tany Atsirabe no nifindra taty tanà mihitsy de mipetraka tao amin'le olona ako nandritry ny 7 mois teo de 4e mois amin'izay na 5e mois teo ozy izy le olona gadrainay ianao ozy izy mandeha procédure ty zavatra ty ozy izy de que ce soit ianao miaraka migadra amin'ny olona io que ce soit ianao ianao mandoa an'ilay au moins ianao mandoa 10 millions d'ariary de tamin'izay fotoa zay nivavaka ako ozy izy ianao hoe mety hoe misy olona mety hoe tsy eo aminao le toerana fa tsy moro zany mety hoe vavaka ozy izy ianao hoe vavaka fotsiny raha ohatra hoe olona tsy mahatakatra ny resaka vavaka fa finalement nanontrona anazy Jesosy fa raha tsy mahatakatra ny resaka vavaka ianao fa tao anaty vavaka ako dans un mois teo ngambany ako ozy mantsainy Jesosy hoe je dois me prier tsy maintsy mivavaka Jesosy nandritry ny ray volana mivavaka isaky ny lahady tsy tapaka mivavaka akoatran'le alahady ako makany am-piangonana du matin jusqu'au soir de isaky ny isan'andro mivavaka foana satria za mipetraka ao amin'ny zareo de mahazo pression isan'andro tsy mora zany ao anatin'izany ny torture tsy haiko tsy tantara zavatra be dia be aminao ny zavatra nisy 7e mois amin'izay de le escroqueur eo foana miaraka aminay eo foana de zavatra nisy ozy izy le olona je dois te libérer ozy izy le olona mantsana de ny zavatra nisy ozy izy rehefa tsy amin'tinako farany an'le izy ianao ozy izy rehefa tsy mandohan'io que ce soit ozy izy moitié ny alohanao na sy satria tsika 8 ny associé de divisible par 8 ny 20 millions d'ariary de tamin'izay fotoa zay tany amin'ny 7e mois
tsy haiko fotsiny izay nahazo anahy fa nahita asa aloha ao amin'ny zareo anio nahita asa ako dia rehefa nahita asa ako isaorako manokana an'Andriamanitra fa tonga amin'izay fin le 7e mois tous izy hoe afaka mandeha ianao izy dia gagabe afaka mandeha ahoana ma dia teo amin'izay fanamasina tena anao hoe tonga nge le valombavaka ao dia mbola tsy tena nino tsara aloha satria ireo olona ireo olona ambony dia le investisseur koa olona any Allemagne tsy possible mihitsy hoe andresy fa hitako mihitsy Jesosy hoe nanotrona anahy Alléluia Alléluia tsy nandoa an'le 20 millions d'ariary na le 10 millions d'ariary à peu près sady tsy divisible par 8 le izy no tsy nandoa moitié meko an' Jesosy rehery tompoko ny voninahitra mankasitraka tompo an Jesosy tompoko fijona vavolombelona manaraka ny fomba ny samboran'i Jesosy azy sy ny nanafahan'i Jesosy azy tao anatin'ny fitiavana materiel voninahitra ao an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona eto dia mpanetry tena lehibe ny joroko vavolombelona moa zany matanora dia voasariky ny ditra ary le ditra tiako tenenina ny ditra rehetrarehetra miexiste efa nilalovako daholo teo aloha teo nanana société za dia niroborobo be le société nananako hany ka tobaka be tamiko loatra le vola dia tsy haiko ny gérer anazy miracle tao anatin'izay fananana tao anatin'le ditra zay sy le hoe fananana vola zay ny antso anahy be da be ny tompo nefa niko tsy nenona raha tsy ilazako aminareo hoe ao anatin'ny roa volana indrosaiko maty accident automobile à 150 km/h nandona 205 teo aloha dia le 205 miforotra anankiroa fa zany efa tsy nanina tao anaty tomobile 2 mois taorianan'izay indray namidiko le tomobile dia mividy moto za tsoroany tsy vetiny eo fa mandeha eny an-dalana dia nanitsaka gasoil dia ninjera tamin'ny njera moramora ohatrany hoe nanadaboka an'le moto fa za mitsalany eo amin'ny arabe eo nisy moto cross le mazefatra be reny tonga dia niteteziny io ny lamosiko tena tonga dia pneu anankiroa dia teo aloha teo ninjera le olona avy eo taorianan'izay indray tao anatin'izay rehetrarehetra zay aravatra amin'ny tokantranoko tena rava tanteraka mihitsy ny tokantranoko efa hoe tsisy solution ntsony fa rava taty aoriana nefa nanomboka tonga saina fa nena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra nanoro ana ny lalana izy dia nanantona dia mivavaka tena mivavaka dia najanoko niasahako najanona daholo zany le ditra rehetrarehetra nataoko alohany ravatra amin'le société natsangako vao maly nanao signature an'le faravany nameko an'le tompony le investisseur le associéko tany an-dafo zany nameko anazy dia nanangana hafa izy ny ankizy rehetrarehetra nataoko veloma maly indimy latsaka ny rahamasoko teo ampiresahana amin'ny ankizy fa ankehitriny nefany izoroko vavolombelona aminareo eto zaho tsy manana ininona azo lazaina hoe tsy anasa manomboka androany nefa tena tsy manana fiadanana ohatran'izao noho ny mijananana zavatra voninahitra ao an'Andriamanitra Alléluia tahin' Jesosy Alléluia manaraka raha mahatsikaritsika efa manomboka miverina le tatoato le hoe misy pression vao mivavaka misy pression vao mivavaka aza miandry pression vao mivavaka voninahitra ao an' Jesosy ny joroko vavolombelona za zany nanomboka taona 2012 tany misy afo tamin'ny vavako le masaka amin'ny lela zany dia le izy efa entana any amin'ny dokotera dia rehefa makany amin'ny dokotera dia fanafody manala le fanaintainana fotsiny ame fa tsisy hoe traitement ohatra hoe masaka zany dia ampiana an'le izy dia raha hisakafo ianao dia asiana an'iny dia ohatrany hoe dotona amin'iny dia avy eo misakafo ainy ianao zany no fahoriana tao anatin'le izy dia nandeha le izy ohatrany hoe héréditaire ny fahitako anazy satria ny olona ohatranay misy an'le izy daholo tsy hoe ny rehetrarehetra zany fa misy avy amin'ny mamanay ohatrany hoe misy an'le izy dia nandeha efa tamin'ny nanomboka tamin'ny heritaona le izy tsy haiko hoe tamin'ny ovinany anina fa tsisy tsony zay nanomboka heritaona azy tapany nahatro an' Jesosy Alléluia farany hamaranantsika ny témoignage Alléluia tenenina eo akaikinao hoe
lehibe ny Andriamanitra hoe manompo Andriamanitra velona ianao hoe manompo Andriamanitra velona Amen. ianao. Amen. Amerina amin'ny voninahitra ho an'Andriamanitra tsika androany a satria dia tena hoe raha le teo aloha teo fotsiny dia tsy vitsy no efa rentsika amin'ny asa izay ataon'Andriamanitra fa tia anankiray ity dia hoaverintsika ho an'ny tompo ny voninahitra ny amin'ny asa izay tanterahany eo anatrehany fanerahany mpanompony satria dia ity vavolombelona ity a dia vavolombelona avy any an-dafy no entina ho antsika eto Madagasikara. Inonao tsara ve? Tsy avy eto Madagasikara fa tsika eto fa avy any an-dafy ho entina ho antsika eto Madagasikara. Amen. Efa manao rapatrimoine témoignage tsika izany zao. Amen. Satria dia tamin'ny herinandro nisy mpanompon'Andriamanitra tafahoana taminay dia naniry mafy izy ary nangetaheta ny iaona tamin'ny ray aman-dreny pasteur Rodolphe fa teo am-piomanana sy ny fanomanana ny dia izy andeha hamita ny hiraka izay tanterahana amin'izao fotoana izao dia tsy tanteraka moa ny fionan'izy ireo. Roa andro taorianan'izay dia verina ny iaona indray izay dia hoy izy hoe pasteur Tahina ay moa ianao amin'ny hvkl-mission eny tompoko a izao ozy ozy le tena ilaiko maika ny pasteur Rodolphe eny tompoko a namita hiraka taty ivelany izy ozy izy 8 volana lasa zay dia nandalo tao amin'ny fiangonanay izy nandalo ny serana nitoro ny tenin'Andriamanitra vita ny fitoriteny dia nivavaka izy namotsitra teny ny mpanompon'Andriamanitra izay nilaza hoe teny ambiko ny tompo ozy ozy eto fa misy vehivavy eto izay efa mikaraikona ny tranonjazany fa tsy ho ela ho velomin'ny tompo izany ary dia ho velonanaka izy. 8 volana taty aoriana niazakazaka ilay ramatoa 10 taona 10 taona nanantona ilay mpanompon'Andriamanitra tao an-toerana tamin'izay fotoana izay nilaza pasteur teto aho ozy ozy tamin'ny fotoana izay nisy mpanompon'Andriamanitra nilaza ny ten'Andriamanitra sy namotsitra teny niraisiko ny teny ozy ozy ary dia ity ny vokatra velon-jazavavy Abigail ilay ramatoa. Hoy indrindra ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 2:3 fa 2:20 manao hoe indro zaho no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga tsy haiko va teneniny eo akaikinao manompo Andriamanitra velona ianao ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Manasanao hitsangana andao tsika hisotra izany vavolombelona izany dia tsy vahiny amintsika fa marina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha tany an-dafy ny mpanompon'Andriamanitra mitsodrano teteny aminao a fa isaky ny fotoana eto izy mitsodrano ary ny teny eto tsy tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra afaka ny ho marina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aza mangetaheta ambony lakana fa raiso ny teny dia diovo ny fo dia alatsao ny teny fa afaka ny ho tonga vokatra azo tsapahitanana eo amin'ny fiainanao. Rehefa raisinao Jesosy ilay teny tonga nofo dia afaka ho tonga nofo eo amin'ny fiainanao le teny izay tsorina le tsodrano a tena teo amin'ny fiainako koa izany tena ohatrany hoe impossible fa tonga dia monsieur matérialisé tsy matériel hoe vola na harena fa tonga dia zavatra miaisitra dia mametraka fiadanana toetra miala dia fiadanana marina ary azo tsapahitanana loatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao tsika hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny tsodrano ny amin'ireo teny rehetrarehetra izay nitononona tamintsika ireo navoaka an' Jesosy. Ianao mety tsy mino fa Andriamanitra eo ampanonona an'ilay izy dia efa mahita an'ilay izy mitranga asandrato ny tananao dia hisory. Jesosy a misaotra anao zahay ny amin'ireo teny apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao ny amin'ireo teny izay ohatrany sarotra inona nefa efa marina amin'ny fotoana izay hitenenanao satria ianao ilay mahita amin'ny farany hatramin'ny voalohany. Mankasitraka Jesosy aoka hiala ny tsy finoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hisotra ny amin'ireo vavolombelona teo amin'ny fiainan'ny mpiara-manompo fa tao anatin'izany misaotra Jesosy a
fa rehefa nididina tany ampita dia ianao niantoka teo amin'izay farany eo amin'ny limitinay, eo ianao no mitsangana manao manotrina anay rehefa mitodika aminao zahay. Jesosy ny paosinay no mety foana fa ianao ilay fahafenony zavatra rehetrarehetra. Misaotra Jesosy fa ny projet no mety tsy mamokatra fa rehefa miombona aminao zahay dia hozy izy ny teninao manao hoe raha miray amiko anareo dia angatao izay tianareo, dia na inona na inona fa ho tonga aminareo zany, fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona nataonao teo amin'ny fiainany indralahiny, misaotra ny amin'ny nanafahanao azy tao anatin'ilay projet tsy namerina volana dia kely ary fa ianao ny tao ambadika izany, ary misaotra ny amin'ny fiainany rahalavoary Jesosy izay afaka nandritra ny 12 taona fa rehefa nety teo amin'ny fanatrehanao tsy tsarony akory hoe tamin'ny fotoana inona nanasoranao an'izany afitra izany, fa ny zavatra hita efa sitrana izy vao tonga saina hoe ary efa sitrana ka ilay izy. Ndreto izay Jesosy mamerina ny voninahitra any aminao. Misaotra Jesosy fa saro-piaro ianao ny amin'ny hitodia amin'ny fonay, tsy tianao izay iraikitra amin'ny materiel, tsy tianao izay iraikitra amin'ny vola sy amin'ny arena, fa tianao izay Jesosy hifikitra aminao irery ihany. Jesosy misaotra fa tianay loatra ianao, tianay ianao, tia mifanahinay ianao, ary izany ny antony nahatongavanao hamonjy ny fiainam-panahinay, hitondra anay hisaraka amin'izao tontolo izao, fa hatonga anay hanantona anao. Ndreto izay Jesosy mamerina ny voninahitra any aminao, raha izay dia tsy mahay manova fon'olona fa ianao irery ihany no mitona ny tsirairay avy hanantona anao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy averina ihany aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika tehaka mafy raisantsika mpanompon'Andriamanitra dia mahazo toerana tompoko. Alléluia. Afaka mipetraka antsika. Mbola faly miarabantsika indray tratran'izao zoma voalohany amin'ny volan'ity zao. Amen. Mahita fa matoa tafitra zao volana zao tsika dia misy programandriamanitra fiainantsika. Hivavaka antsika. Raha io misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny volana vaovao izay efa nomanao mbola tsy ary ny fandorena izao tontolo izao. Ary misaotra koa fanasanao anay tonga tamin'izao fotoana izao tompo izay aneonao fa Andriamanitra velona anao ary manondra anay anao. Androany tompo dia sokafanay fonay aoka anao hanapaka momba anay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Zavarazara kely antsika aloha ny akaram-panampon'Andriamanitra manaraka dia anatin'ny fotoana kely Jesosy dia tia miaraka amin'ny mpianana izy, fa indraindray Jesosy misy fantana kely zay izay indraindray ohatrany apitrany. Raha marika toko 9 zao andifa fito amby 20 ka hatramin'ny 20 dia nanontany Jesosy tamin'ny mpianany hoe heverin'olona fa iza moa zaho izy izy, dia ao miteny manao hoe ianao le Eli mbola ho avy, ianao ny Jaona mpanao batisa anankary amin'ireo mpaminany. Dia napetraka Jesosy tamin'ny mpianany hoe ary nareo kosa mba mihevitra ho izy. Dia Petera irery ihany namaly hoe ianao izy izy no Kristy izy izy. Apôstôly mpianatra nanontaniany Jesosy ireo dia mametraka amintsika hoe heverinao izy Jesosy. Amen. Misy fotoantsika mandeha mamonjy fotoana ohatry izao fa fanontaniana hoe iza marina mo Jesosy raha ao aminao. Amen. Raha ny mponina tany Nazareta zao nanontaniana zao dia le mpandrafitra zanaka ny mpandrafitra izy izy. Dia fantanantsika nitohindra avy amin'izay na tenao zavatra amin'ny tany ary Jesosy dia tsy nahavita ninina. Ary aza adinitsika ihany koa fa rehefa Jesosy le niaraka tamin'ny mpianany tena ambony rano, le tratra ny alon-drano, dia ay ireo mpianatra ireo tsy mahafantatra azy. Dia zao lazain-jareo ao amin'ny marika toko 2:1 manao hoe iza moa ty ozy izy fa nandrivotra sy ndranomasina ary dia manaiky azy zany hoe tsy fantany zany matoa mipetraka hoe iza moa ty. Alleloia. Mety manaraka foana izy ireo fa tsy fantana akory izy Jesosy. Ary nisy fotoana miteny tamin'i Jesosy Jaona apôstôly mpampianatra nisy olona zay zao namoaka démonie tamin'ny anaranao izy dia ndraranay mba tsy teny an'izany intsony izy izy. Zany hoe misy olona anay zany mahafantatra an'i Jesosy matoa io olo mahasamy mandroaka devoly fantany izy Jesosy. Azontsika dia fantana hoe izy Jesosy ianao tonga eto. Raha fantantsika tsara fa raha mandeha Jesosy ozy ny baiboly hoe misy vahoaka be dia be manaraka azy, fa jereo olona anankiray mahita Andriamanitra an'i Jesosy. Androany hivavaka antsika androany tena angatako anao mety tsy fantatra hoe inona
mety antodinao eo ao ny fitaoman'andriamanitra antsika fa zao mety misy antony fa fantena fotsiny hoe iza moa Jesosy aminao. Alleloia, iza moa Jesosy aminao. Amen. Fa nasehon'Andriamanitra tany amin'ny boky ny Apokalipsy tena tamin'ny Jaune apôstôly fa hoe ny toetrana Jaune toko voalohany favalo zaho izy alpha sy oméga amin'ny toko faharoa ka hatramin'ny siny toko fahatelo nasehon Jesosy tamin'ny Jaune ihany koa ny toetrany mombany tamin'ny fiangonana fito tany Azia. Alleloia. Ary amin'ny Apokalipsy toko 7:10 dia niteny Jesosy momba azy manao hoe zaho izy fahamarinana dia zaho koa izy teniny mahatoko izy. Amen. Tiako mitenanao Jesosy marina. Amen. Zay aloha voalohany indrindra marina izy. Zay efa miteny izy dia marina. Ary mahatoky na mety taontsika hoe mety mizava anankiray mety fanteny taminao mahatoky izy tanterana aminao zany fa tsy fotoana fa izy koa mifehy fotoana. Amen. Efa afaka atsika misaora tompony amin'ny teninao mametraka fantany aminay anao manao hoe everinareo izy moa za fa misy fotoana zay tompo dia mandeha fotsiny dia kristianina fotsiny dia mandeha fotsiny zao fa nandray tsy fantatra akory anao fa androany zay tompo dia nasehonao mitodika izay hoe afantatra iza marina izay tompo. Tsy miazakazaka makany amin'ilay araka ny tenina ampianaronay manao hoe rehefa fantatra ianao dia avy eo amin'izay izy ny teninao dia fantatra hoe momba ny ary avy eo amin'izay. Misaotra fampianarana mandrakariva tompo ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tia tanana mavobetsika ho an'i Jesosy andrasantsika Pampandriamanitra manaraka. Taontsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompondray nahatratra nyity fotoana androany hariva afanomboan'ny volana ity. Teneo kaikinao tonga so eto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe iresaka amintsika indray Andriamanitra hoe manasanao hitsangana satria anio manokantsika nanomboka tamin'ny larobia ho an'izay afaka nanatrika sekoly sy ho an'izay efa nanaraka izany dia nanran'Andriamanitra mpanompontsika hitondra teny ho antsika. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy aloha. Teo pasteur Franck nanahitra antsika hoe aminao iza moa Jesosy. Zao voalaza ny Petera faharoa toko fahatelo andininy fa 5:10 minaran'i Jesosy. Ary ny faharimpon'ny tompontsika dia ka ho famonjeny tahaka ny voasoratro Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Ny olona tsiraray avy izay nantsoin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra fahendrena manokana. Androantsika andrehan'izay fahendrena manokana izay tahaka izay fampiasan'Andriamanitra ny mpanompony sy ny fomba niarahan'Andriamanitra tamin'ny mpanompony. Sokafo ny fo, diovy ny fo satria sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Miaino ianao, mianatra miaino, midiserne, mivavaka, mandray. Aoka ho tonga fitoam-pitahiana ho anao ny fotoana anankiray anirahan'Andriamanitra olona avy any amin'ny toerana lavitra ametrahan'Andriamanitra vesatra amina afatra mba hitahiana sy hitahiananao amin'ny ditakarivo ty asy tiaka mafitsara an'Andriamanitra. Koa mahafaly andray ny hiprésente anareo mba raha-piomana ny mpandika teny vetivety zay fa tonga miaraka amin'ny fahavitriana sy ny hafanam-po. Dia mahafaly ny apiditra indray amin'ny tian'io ty any rahalahy Menderta Blom. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Is it on? Salamat tupku. I'm very happy to be here again. Falibe, mi Petrika. Today we are going to speak about something that's very important for me, but it's also very sensitive. Androany dia resaka mombana zavatra anankiray zay tena manan-danja amiko nefa
sensitive be le aloha hevitra ho raisika androany. And maybe you have heard many times about this kind of teaching. Mety hoe faheninao matetika zany fampianarana zany. But today we're going to talk again about the tongue. Dia hiresaka indraytsika momba ny hoe fiteny na lela. And the effect it has in your life and on other people. Sy ny fiantraikany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainan'ny olona hafa. So I want to start immediately. Let's go to James 3 verses 1 and 2. Dia atombokitsika ao amin'ny Jakoba 3 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. James 3 verses 1 and 2. Jakoba 3 dia ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. As usual, there's going to be a lot of scripture because I want the word to speak to you, not me. Dia tahaka mazara dia misy ten'Andriamanitra be deaibe ho zaraina satria tiako hoe ianao hiaina an'le teny. The first one in verses 1, he says, "Be not many of you teachers, my brethren, knowing that we shall receive heavier judgment." Ry rahalahy aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa ny tsarana anay mpampianatra. I don't want to talk too much about it. Tsy te hiresaka zavatra be deaibe momba an'izany. You can read the whole book of Job. Afaka vakianao ny bokin'ny Joba ray manontolo. And then you see the danger of hearing things and then teaching as the truth. Dia ho hitanao amin'izay hoe inona ny ohatrany hoe ny loza mety ateraky ny hoe maheno fampianarana anankiray ianao dia avy eo ianao lasa mandeha mampianatra an'le izy. Because in Job 42, Job says, "Sorry Lord, I was talking about you of what I heard from you." Dia satria ao amin'ny bokin'ny Joba 2:7 dia hoy izy Joba tamin'Andriamanitra hoe miala tsiny aminao satria niresaka taminao tamin'ny fandrenesako ihany. But now I know you. Fa zaho mahafantatra anao. So if you are a pastor and you're sitting here, raha ohatra hoe pastera zao ianao dia mipetraka eto androany, be careful not to take like a YouTube video and then you teach about the YouTube video. Dia tandremo tsara raha ohatra hoe lasa ianao mijery video amin'ny YouTube dia lasa averinao zaraina le fampianarana amin'ny olona avy eo. You can use it afaka ampiasainao le izy to help you. Mba afaka anampy anao. But your teaching should come out of the Spirit. Fa ny fampianarana zay hoentinao dia tokony hianga avy amin'ny fanamasina. From your heart. Avy ao anatin'ny fonao. So like my wife, tahaka ny vadiny zao, she's been serving God the same time as me. Dia niara-nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fotoana nanompony an'Andriamanitra. But she always tells me, "Please don't give a microphone to me." Fa ny vady miteny azy foana hoe zaho mba omena micro zany mihitsy. That's not my gift. Satria tsy fanomezam-pahasoavako zany. It doesn't prevent her to testify. Zany akory tsy manakana anazy tsy hijoro vavolombelona. Because there's a lot of power in your testimony. Satria misy hery be ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. As we heard now. Zay vao nirenesintsika teo. So you don't always have to teach, you can testify. Fa tsy voatery hoe ampianatra foana ianao fa afaka mijoro vavolombelona ihany koa nefa. Okay, but that's not the focus for this afternoon. We're going to go to verse 2. Dia tsy zay akory ny fifantohana amin'ity arivo ity fa jerentsika ao amin'ny andinin'ny faharoa. Jakoba 3 ny andinin'ny faharoa. James 3 verses 2 says, "For in many things we all stumble. If any stumbled not in the word, the same is a perfect man, able to be bridle the whole body also." Fa tafitohana amin'ny zavatra maro isika rehetra. Rehefa misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafeny tenany rehetra. Ko azafady kely hoe mba avadio version NIV le anazy. So we all make mistakes. Manao fahadisoana daholo tsika rehetra. Sometimes we interpret things in the wrong way. Dia indraindray tsika mandika zavatra amin'ny fomba diso. And can I say that today? Afaka teneniko ve zao androany? There's no perfect teacher in this world. Tsy misy mpampianatra tanteraka zany raha mbola hita amin'izao tontolo izao ny resahana. And we must always humble ourselves if somebody comes to correct us. Dia mila manetry tena foana tsika raha ohatra hoe misy olona tonga dia manitsy atsika. Quick to listen. Hoe aingakaingana kokoa ianao malady mihaino. And not quick to justify yourself. Fa tsy hoe ianao maika be hanamary tena. Okay, but I want us to go to today's teaching. And that is James 3 verses 3 to 5. Dia ny fampianarana androany dia Jaona 3 ny 5 ka hatramin'ny 5.
verses 3 to 5, James 3, verses 3 to 5. Now, if we put the horses' bridles in their mouths, that they may obey us, we turn about their whole body also. Ary raha asiantsika lambority amin'ny vavan'ny soavaly dia anarahany antsika dia mitondra ny tenany rehetra isika. So if we can put something in the horse's mouth, raha ohatra zay hoe misy zavatra petaka eo amin'ny vavan'ny soavaly, we can control the whole body. dia afaka ho fehezina ny vatan-tenany ray manontolo. Let's go to verses 4. Andininy faefatra. Behold, the ship also, though they are so great and are driven by rough winds, are yet turned about by a very small rudder, whither the impulse of a steersman willeth. Indreo koa ny sambo na dia lehibe aza ireny ka entin'ny rivotra mahery dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. So he's saying a ship is very big, but the rudder that is directing him is very small. Ny ozy izy hoe ny sambo ngeza be fa le zavatra mifehana azy sy manodina azy zavatra kely fotsiny. So let's go to verses 5. Ny andininy fahadimy. So the tongue also is a little member, dia toy izany koa ny lela, and boasteth great things. Behold, how much wood is kindled by how small a fire. rantsana kely izy kanefa mireharefatratra. Indro ny fiavovon'ny antontan-kazo arehetry ny afo kely. Fiavovon'ny antontan-kazo arehetry ny afo kely. So church, Fiangonana. Jesus is helping us here, Jesosy dia manampy antsika eto. saying this thing, Hoy izy hoe ny lela it can steer your whole body. hoe afaka mamily ny vatanao ray manontolo. It can control your whole body. Afaka mifeha ny vatanao ray manontolo. It can affect your whole body, Afaka misy fiantraikany eo amin'ny vatanao ray manontolo. even your spirit. Na dia ny fanahinao koa aza. So if there's control through a horse's mouth, you can control the whole horse. Raha ohatra hoe asianao zavatra ny mahavavan'ny soavaly dia voafehanao ny vatan'ny ray manontolo. Then we can be controlled by this. Dia tsika koa mety ho voafeha any lela. It's very important to stand still a little bit about this member. Dia indraindray tsika mila ohatrany hoe mijanona kely amin'ny fampiasana ny ty fitaovana kely amin'ny vatantsika ty. Because it's easy to judge and criticize. Satria mora kokoa ny mitsara sy ny mitsikera. I'm not going to use the government of Madagascar because I don't know it that much. Za akory tsy ampiasa ny gouvernemanta malagasy satria tsy fantatro tsy mahafantatra betsaka momba an'izany. But the government of South Africa, Fa ny gouvernemanta ny Afrika Atsimo, I don't want to say too much about it, but I can just say they are not the best. dia za tsy te mibetsaka momba ny fanjakana ny Afrika Atsimo fa za kosa zavatra azoko tenenina dia fo hoe tsy ery zareo akory ny tsara indrindra na ny tonga lafatra indrindra. And the biggest challenge for us as South African citizens Dia ny zavatra ohatrany hoe anisany ohatrany hoe fanambo anay mponina Afrika Atsimo, it's not to get involved with talking too much about them. dia tsy tokony hoe voaroroy ao anatin'ny firesahana betsaka momba ny zareo. So now we are having a braai because our culture we braai, we cook. Satria any amin'ny firenenay dia rehefa tonga ny faran'ny herinandro dia lasa manao barbecue reny dia mahandro sakafo. And it's very quickly at the barbecue I say, how are you? Dia mora kely ao amin'ny barbecue miresaka hoe manahoana ianao. He says, no, I'm well, and how are you? Dia miteny izy hoe salama tsara ary ianao. Now we Sady are manodina praying. ihany. And quickly it says, this government, hey, and he starts to speak about. Dia mora kely miteny hoe ty gouvernement ty dia lasa amin'izay manomboka miresaka. Now you don't want to break the atmosphere immediately saying, stop. Dia ohatrany hoe tsy te hamotika an'ilay atmosfera ianao dia teny angakaingana be mangina aloha. Then I tried to put the music a little bit louder Dia alefako mafimafy kokoa ny mozika. and say, excuse me, I'm just going to get some salt. Dia hoy zaho hoe azafady kely nge fa ndeha tady sira vetivety It's uncomfortable ohatrany hoe tsy mampahazo aina le izy. because what the person says is not false, it's the truth. Satria ny zavatra tenen'ilay olona nge tsy hoe lange fa fahamarinana. And I want to say, the moment you start to criticize or condemn the government or anything, Amin'ny fotoana anankiray zay manomboka ianao
mitsikera na manameloka ny gouvernemanta na ny zavatra mety foana na hoe na inona na inona. It's not affecting them. Tsy mahakasika anazy akory nge le izy. They can't even hear you. Tsy henony akory le izy. It's affecting you. Fa ianao ny simban'le izy. And suddenly you start to be bitter. Dia tampotampokeo ianao lasa mangidy. You start to be the person that go around everywhere and you distribute bad news to people. Dia ianao le karazan'olona amin'izay lasa ohatrany hoe ianao mandehandehany amin'ny toerana rehetra eny dia milaza vaovao ratsy ho an'ny olona. I was watching sport one day in a restaurant. Nisy fotoana nijery fanatanjahantena tao amin'ny télé tamina restaurant anankiray iray andro. And next to the next table next to me there was a man. He was telling the referee, "You're making bad mistakes." Dia nisy lehilahy anankiray teo akaikiko teo dia miresaka amin'ilay télé izy miresaka amin'ilay arbitre hoe ianao tena tsy mety ny ataonao. Screaming and shouting. Vazavaza izy sy mitabataba. And everybody is looking around. Who's screaming like this? Dia mitodika daholo ny olona dia izy ary za mitabataba izany. And when it was half time, dia rehefa tapitra ny premier mi-temps, I went to the person and said to him very humbly, dia nanantona an'ilay olona ampatran-tretena dia niteneniko izy hoe I don't think the referee can hear you. Dia izy taminazy hoe za tsy mino hoe henon'ilay arbitre ianao. And the man was looking gaga, surprised at me and says, I know. Dia gaga be ilay olona dia niteny hoe fatatra nge zany e. And then I said, I don't want to be rude. Dia izy hoe tsy te ho asika be aminao But why do you then talk to him and scream to him if he cannot hear you? Dia fa maninona ka ianao nitabatabainao le arbitre nefa ianao raha tsy henony sady tsy mahitanao akory izy. The only people that's affected by your screaming is we around you. Fa ny olona ohatrany hoe voakasika le fitabatabanao dia izay manodidina anao eto. And it's the same thing with gossiping or saying bad things about people or institutions when they are not around. Dia mitovy amin'izay ihany no ohatrany hoe mifosafosa olona na institution anankiray rehefa tsy eo ery zareo. So for me, and maybe you can disagree with me, mety hoe tsy ombon-kevitra amiko ianao, but gossiping fa ny fifosana comes from being very proudful and think you are better than others, and now you start to gossip about them. Dia ny fifosana dia miferitreretanao ny tenanao hoe ianao ambony lavitra noho ny olona hafa dia lasa amin'izay ianao manomboka mifosan'ilay olona. And remember in 1 Peter 5 verses 5, tadio tsara ao amin'ny Petera voalohany toko 5:5. God says, zao ny tenenin'Andriamanitra, He gives mercy to the humble, hoe manome famindrapoa ho an'ny olona manetry teny izy, but He resists the proud. fa izy manohatra ny mpiavinavina. I want to say it again. He gives mercy to the humble, but He resists the proud. Manome famindrapoa ho an'ny olona manetry teny izy fa manohatra ny mpiavinavina. So to come back to the braai, dia miverina eo amin'ilay hoe fanaovana masikita indray tsika. We as a family decided if people start to talk about our government, dia izay amin'ny mankonana anay nanapa-kevitra hoe raha misy olona tonga dia miresaka momba ny gouvernement anay, or about ESCOM, which is our Jarama, dia na hoe ESCOM izay mitovy amin'ny aty amintsika hoe jirama, we say, etu, stop. hoe dia miteny amin'ilay olona fotsiny izay hoe mangina aloha aloha hijanona. In our house, we decided it's got no effect to talk about them, so we don't talk. In our house, we don't talk about them. Dia satria izay tao anatin'ny ao amin'ny tokantranonay nanapa-kevitra hoe sady tsy misy ohatrany hoe tsisy efehany amin'ilay gouvernement ny resahana momba an'zareo dia tsy miresaka momba an'izany zay ao an-trano. So we took a stand. Dia nila nijoro zay. Why? Fa maninona? Because what you say in my house affects me as well. Satria ny zavatra teneninao any tokantranoko dia mahakasika ahy. Like that man what was screaming in the restaurant, he influenced the whole atmosphere. Dia tahaka an'ilay lehilahy anankiray le nitabataba ny arbitre tao anatin'ilay restaurant dia ohatrany hoe izy nisy fiantraikany tamin'ilay olona rehetra nanodidina tao amin'ilay restaurant le izy. And the good news, vaovao mafaly dia zao, after my conversation with him, taoriana ny firesahako taminy. I'm not sure why he listened to me. Maybe I'm bigger than him. I'm not sure. Dia tsy haiko tsy fantatra hoe fa naninona izy ny hainao fa za angamba mieritreritra mety za ngeza noho izy angambany. He was quiet. Tena nangina izy. And we can watch peacefully. Dia afaka nijery an'ilay fanatanjahantena ampiadanana izay. So church, I'm not saying create a fight when people starts to gossip or say something bad about something or somebody.
za koa rehefa fiangonana tsy miteny hoe rehefa misy olona mifosa dia lasa ianao hiady amin'ilay olona na hoe misy zavatra resahan'ny olona momba n'ilay zavatra anankiray dia iny ianao hananganady amin'ilay olona. I'm saying, zavatra teko tenenina dia zao do not allow it. aza vela fotsiny ilay izy dia zay. And explain in a nice way the reason you don't want to allow that in your house. Dia azavainao amin'ilay olona fotsiny hoe inona ny antony tsy itiavanao an'ilay izy ao anatin'ny tokantranonao. Or even somebody ask you an opinion about some church or somebody, what are you going to say? Dia na dia ohatra hoe olona manontany anao ary hoe manontany ny hevitra hoe mombana fiangonana anankiray na mombana olona anankiray dia inona kay no teneninao. As a family, we said, amin'ny mankonana anay dia zao no lazainay. and it's my beautiful wife who made that suggestion. Dia ny vadiny tena mahafinaritra nanome an'izay sosokevitra zay. If somebody wants to talk about somebody with us, raha ohatra hoe misy olona anankiray dia resaka momba ny olona anankiray aminay, we say, okay, stop. dia miteny zay oka aloha. Let's get in the car. Let's go to that person. Dia mitenenay ilay olona ao miakara ao anaty tomobila dia ndaontsika ho any amin'ilay olona. Then suddenly, no. Dia tamtamikeo ilay olona dia say oka aloha. And then we say, but it's the right way. If you want to talk about somebody, let's rather talk to him. Dia hozy izy aho hoe zay nge ny fomba mety raha ohatra ianao te hiresaka momba n'ilay olona dia ndao mihitsy tsika ny resaka aminy. And then they say suddenly, no, I just want your opinion. Dia tamtamikeo ilay olona dia miteny hoe ny hevitrao fotsiny nge ny saika angatahanay e. I said, no, I don't think you want my opinion because you already make your mind up. That's why you want to talk about him. Dia zany teny anazy hoe za tsy mieritreritra hoe ny hevitro ny tediavinao fa ianao efa misy zavatra vonona ao anatin'ilay sainao dia zay no tianao aseho. And you know what the Bible say about when somebody is doing something wrong, you need to go and correct him. Dia hitanao ny zavatra nolazain'ny baiboly rehefa mahita olona anankiray ianao manao zavatra tsy mety dia mila mandeha ianao manintsy an'ilay olona. There's a lot of biblical scripture that tells you how to handle things like that. Dia be dia be ny teny ao amin'ny soratra masina afaka manampy anao mba ahafahanao miatrika an'izay toe-javatra anankiray izay. But we're not going to go there today. Fa tsy ndeha ho any akory androany. Let's go to Matthew 12, verses 33 to 35. Andehantsika ao Matthieu toko 12 any 17 ka hatramin'ny 5 Matthew 12, verses 33 to 35. Matthieu toko 12 ka hatramin'ny 5 It says, either make the tree good and its fruit good, or make the tree corrupt and its fruit corrupt, for the tree is known by its fruit. Ka ataovy tsara ny hazo mba ny voniny, na ataovy ratsy ny hazo mba ny voniny, fa ny voniny no ahafantarana ny hazo. Verses 34. You offspring of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ry taranaka mena rana, ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habean'ny ao am-po no itenenany vava. Verses 35, the good man out of his good treasure bringeth forth good things, and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things. Ny rakitra tsara no amohan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amohan'ny olona ratsy ny fanahy zavatra ratsy. Can I be very honest and polite in the same way today with all of us? Afaka tsotra sy malala fomba ve ny tenenako an'ity zavatra an'ity amintsika rehetra androany hariva. It's easy to see how somebody is built. I'm too overweight, you understand, so you can see it. Dia mora kely ho anao no mahita olona anankiray ohatrany hoe fomba nanamboarana azy izy zao be kibe mety mihoatra ny lanjany dia hitanao le izy. It's sometimes very easy to understand how you think because you think about it and you talk about it, you understand? So it's easy to know what's in here as well. Dia mora kely koa ny mahafantatra hoe inona ny ao anatin'ny sainao satria mety hoe eritreretinao foana le izy saintsainao foana dia lasa mora ny mahafantatra ny ao an-tsainao. But what is difficult is to understand what is in your heart, what is the condition of your spirit. Dia zavatra sarotsarotra dia ny hoe ohatrany ahoana ny toetra ny fonao ohatrany ahoana ny toetra ny fanahinao. And Jesus actually reveals it here. Dia naseho an Jesosy le izy teto. Think about it. What do you talk about a lot? Eritreretra tsara nge hoe inona ny zavatra resahanao betsaka. That is what's in your heart. Zany ny zavatra mibahana ao anatin'ny fonao. That is the condition of your heart. Zay mihitsy le toe-ponao.
And here we take away religion or Bible study or praying or worshiping. We take away that. esorintsika le hoe fombafomba fivavahana fianarana baiboly sy ny zavatra rehetrarehetra ataonao. When you get to friends and family, rehefa tonga any amin'ny namana na any amin'ny ankonany ianao zao, what do you talk about the whole time? inona ka zavatra resahanao amin'ny fotoana rehetra? Because that's what's in your heart. Satria izay ny ao am-ponao. One day somebody came to me. Nisy olona ndray andro nisy olona nanantona. He says to me, "You're always walking around with a Bible under your arm." Dia nisy olona niteny hoe ianao ohatra ny mandehandeha foana miaraka amin'ny baiboly eo ambany helika ao. I said to him, "Thank you." Dia ozy taminazy hoe misaotra betsaka. He says, "I didn't mean it in a compliment." Dia ozy izy hoe zange tsy hoe nitokanao e. I said, "Thank you." Dia ozy hoe misaotra betsaka. He says, "Everywhere you go, you just talk about Jesus." Dia ozy izy hoe naiza lehanao dia Jesosy foana ny resahanao. I said, "Thank you." Dia ozy hoe misaotra. He says, "You don't understand. I'm trying not to compliment you." Dia ozy izy indray hoe mety tsy azonao angamba le izy fa zange akory tsy midokanao e. And I said to him, "You know what? Thank you." Dia ozy indray taminazy hoe misaotra betsaka. And he was confused. Dia ohatra mivery zany izy. He says, "We are very concerned about you, Meindert." Dia ozy izy hoe zahay dia ohatrany hoe mieritreritra fatratra momba anao ry Meindert. I said to him, "That is the problem. Dia ozy izy taminazy hoe zay mihitsy le problème. You already formed an alliance by gossiping about me." Satria ianao efa ohatrany hoe nisy zavatra nataonao dia manomboka mifosa ianao. But I want you to think about something. Dia ozy hoe tiako ianao isaina zavatra anankiray. When we get together, rehefa miaraka zao tsika, you always talk about cars and about women and about rugby. dia ianao tsy miresaka fa tsy tomobila, vehivavy dia rugby. That's in your heart. Satria izay ny ao anatin'ny fonao. I talk about Jesus Dia zaho miresaka momba an'i Jesosy. because he is the center of my heart. Satria izy ny ivo ny foko. And can I tell you something? Afaka miteny zavatra anao ave? That man started to cry. Nanomboka nitomany le lehilahy. He says he was really trying to sort of almost condemn me. Dia izy niezaka mafy ny anameloka mihitsy. But he realized Fa teo izy vao tonga saina hoe that he's the one that's in the wrong. hoe izy no amin'ny toerany hoe ao anatin'ny fahadosoana. And today he's also serving God just by one reaction. Fa amin'izao fotoana izao izy dia mbola manompo an'Andriamanitra tamin'ny fomba famaliana tsotra. Church, we must be proud to talk about Jesus all the time. Ry fiangonana tokony reharehefaritra tsika miresaka momba an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Even us as teachers and ministers, we must be proud to talk about Jesus all the time. Dia na dia tsika mpampianatra sy olona rehetra dia tokony reharehefaritra tsika amin'ny firesahana an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. In 2 Timothy 4 verses 2, Ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faharoa. I want us to read it. Tiako vakintsika le izy. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faharoa. He says, "Preach the word, be urgent, in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with long suffering and teaching." Mitoriny teny mazotoa amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharipoa sy amin'ny fampianarana rehetra. So tell me if I'm right. In season and out season means anytime. Tenenao ana raha ohatra hoe marina ny zavatra teneniko raha hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia midika izany hoe amin'ny fotoana rehetra. And that is why Romans 10 verses 8 says, "The word must be on your heart and in your mouth," and that is what you bring to people. Zay mampatonga ny Romanina toko 10:25 milaza hoe ny teny dia tokony hoe ambavanao foana, akaiky ny vavanao dia zay no ambaranao amin'ny olona. Okay, now back to the tongue. Let's go and read Matthew 23 verses 25 to 26. Vakitsika indray ao Mateo toko 7:20 ny andininy 5:20 sy ny andininy 2:20. Matthieu 23, 25, 26. Matthew 23 verses 25 to 26. "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of a cup and the platter, but within they are full of exhaustion and excess." Lozanareo ary manoradalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa diovinareo ny vony kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. And verses 26.
Indrindra fahenina amby roapolo. Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of a cup and the platter, that the outside thereof may become clean also. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny anatin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vony. Family, Ry ankonana. we change from the inside out. Isika dia miova avy ao anaty dia zay vao hita ety ivelany. I can be dressed very nicely. Afaka mikanjo tsara zaho. I can look very good to people, very presentable. Afaka ohatrany hoe présentable tsara rehefa miona manolona. I can even have a good mouth. Afaka manana vava tsara koa. But if my heart is not pure, Fa raha ohatra maloto ny ao anatin'ny foko. at one stage I'm going to say things that is going to hurt people. Dia mety amin'ny fotoana ray tsy ampoizina dia teny zavatra anankiray mety handratra olona. And I want to use an example. Te hampiasa ohatra anankiray. I received a child, he was 15 years old, a boy. Nisy ankizilahy kely zay noraisiko 15 taona izy. He's in a school there in Pretoria. Any amina fianarana ray any Pretoria izy. And when I start to work with him, Dia rehefa nanomboka niara niasa taminy dia zao. his average points out of 100 was 23. Ny notiny raha ny ampianarana raha hoe sur 100 ny tsarana anazy dia 23. For maths, he had 6%. Matematika 6 sur 100 ny anazy. For Afrikaans, which is his language, he had 13%. Dia na ny Afrikaans ara dia izay fiteny any Afrika Atsimo dia 13 sur 100. You know what I did with him? Mba fantatra hoe inona ny zavatra nataoko taminy. I didn't tell him to go and learn, and I didn't tell him to be responsible. Za akory tsy niteny taminazy hoe andany ianao mandeha mianatra bebe kokoa na hoe mandraisa andraikitra bebe kokoa. I start to ask him questions. Fa nanomboka nametraka fanontaniana taminy. Tell me more about your life. Hoy zao hoe mba teny bebe kokoa anange hoe momba ny fiainanao. Tell me more about your parents. Mba resao ana momba ny ray aman-dreninao. And then I left. Dia avy eo niala. The next week I came back. Ny herinandro taoriana zay dia niverina indray. I said, tell me what's important in your life. Show me what you like. Dia nanontaniako indray izy hoe inona ny zavatra manan-danja eo amin'ny fiainanao, inona ny zavatra tianao. And he started to show me some pictures. Dia nampiseho sary anahy izy. Then I left. Dia niala indray The third week, ny herinandro fahatelo. the headmaster told me, so how am I progressing with this man, with this child? I said, leave me. Dia nanontany indray le ohatrany hoe lehibe an'ilay sekoly nanontany anao hoe ohatrany ahoana kay ny fivoaranao miaraka amin'ilay ankizilahy. Dia hoy izy taminazy hoe avelao aloha. The third week, Ny herinandro fahatelo. I asked him a question. Nametrahako fanontaniana izy. Do you believe you are stupid? Dia izao ny fanontaniana napetrako taminazy hoe ianao ve mino hoe vendrana ianao. He says, yes. Dia hoy izy hoe ie. I said to him, but why do you believe you are stupid? Dia nanontaniako izy fa maninona kay ianao mieritreritra hoe vendrana. He says, sir, look at my points. Dia hoy izy tamiko hoe Ramse mba jereo kely ny notiko any ampianarana. I said to him, I don't want to use his real name. Let's use Peter. I said to him, Peter, Dia tsy tiako ampiasaina akory ary ny tena anarany fa alao ohatra hoe alaitsika hoe Petera. I've seen you now for 3 weeks. Hoy izy taminazy hoe 3 herinandro zay nionako taminao. I see something different than you see. Za mahita zavatra hafa noho ny hitanao. If I look at the way you speak to me, if I look at your pictures, Raha ohatra jereko ny fomba firesahanao amiko sy ny sary zay ataonao, it doesn't reflect the points you have. dia tsy maneho an'le noty azy anananao any ampianarana. And I started to speak good things in his life. I started to speak positive in his life. Dia nanomboka niteny zavatra tsara teo amin'ny fiainana, zavatra pozitiva. Not telling him how to study, when to study, and how much to study. Dia tsy niteny taminazy akory hoe ohatr'izao ny fomba fianarana, amin'izao ianao no tokony hianatra na roviana ianao no tokony hianatra. The fourth week, he was with me and he started to cry. Dia ny herinandro fahaefatra izy niaraka tamiko dia nanomboka nitomany. Because every single day of his life, his father will kiss him. Satria na isan'andro teo amin'ny fiainany dia manozona azy foana ny rainy. Condemning him. Manameloka azy. Telling he's ugly and stupid and is embarrassment for him. Dia miteny aminazy le rainy hoe olona ratsy tarehy io ianao tsy mahay ninina ohatrany hoe mamenatra ny rainy ary na ny fisiny. The fifth week, I started to tell him how to
treat his father and to say positive things to his father and bless his father. And we prayed and we cancel the condemnation in his life. Dia ny herinandro fahadimy a dia natoroko anazy ohatrany ahoana ny fomba tokony iresany a na amalin'ny dadany a anonany zavatra tsara momba ny dadany. And I want to say this without crying. Dia hiteny an'ity zavatra ity a mba tsy tao maniko. After 2 months, Taorianany 2 volana, his maths went from 6% to 59%. taorianany 2 volana dia 6% dia lasa 59%. He had 3 extensions. Dia ohatrany hoe nitatra nanana fanitarana anankitelo izy. 96%, 96%, 87%, 87%, and 82% of 3 subjects. sy 82% tamin'ny matière anankitelo. And church, Fiangonana. I didn't tell him to go and study. Za tsy niteny anazy hoe ndana mandeha I mianatra. was just speaking life into his life. Fananonana fiainana teo amin'ny fiainany fotsiny I was natao. comforting him Za nampahiry azy fotsiny. and say, you are not stupid. You're supposed to tell yourself you are not stupid. You believed a lie. Dia hozy taminazy hoe ianao akory tsy vendrana, tsy hoe tsy mahay nininy zany ianao fa ianao mila teneninao ny tenanao hoe tsy vendrana ianao dia mila ajanonao ny finoana lainga. And church, Fiangonana. we speak death over ourselves a lot of times. Isika indraindray manonona fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. We apply for a job, Ohatra hoe lasa isika mandeha manao entretien, and embauche. after 2 months, people will say, as I thought, I didn't get it. Dia ohatrany hoe aorianany 2 volana ianao miteny tahaka ny eritreretiko mihitsy le nahiko mihitsy tsy azoko le asa. I said, my goodness gracious, how can you can you get a job if you already, when you applied for it, negatively thought, I'm not going to get it? Dia hoy za tamin'ilay olona hoe fa maninona ianao kay ohatrany ahoana kay izany fieritreretanao zany hoe lasa ianao andeha hitady asa dia nefa tonga any ianao miaraka amin'ny CV anao dia rehefa avy eo ianao ihany ara dia efa mino hoe tsy ho voaray ianao. We must start to think and speak differently. Mila manomboka misaintsaina sy miresaka amin'ny fomba hafitsika. I want us to go to Matthew 15, Tekontsika andeha eo amin'ny Mateo 15, verses 10 to 26. 10 ka hatramin'ny 19. Matthew 15, verses 10 to 26. Mateo 15, 10 ka hatramin'ny 19. And he called to him the multitude and said unto them, hear and understand. Ary niantso ny vahoaka ankeo aminy izy ka nanao taminy hoe mianoa ka mahafantara. So now open your ears because God wants to speak to all of us. Dia sokafo tsara ny sofinao satria Andriamanitra te hiteny amin'ny tsirairay avy amintsika. Not that which entereth into the mouth defiled the man, but which proceed out of the mouth, this defiled the man. Tsy izay miditra amin'ny vavany mahaloto ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izay no mahaloto ny olona. You understand the difference? Azonao tsara amin'ny fahasamihafana? It's not what you are eating, Tsy hoe ilay zavatra hohaninao, it's what you are saying fa ny zavatra tonon'ny vavanao. that makes you dirty, unclean. Izay mampatonga anao ohatrany hoe maloto sy tsy masina. Verses 13. Ny 12 now. Then came the disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended when they heard the saying? Dia nakeo amin'ny mpianatra ka nanao taminy hoe fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandre izany teny izany. Because they were teaching the people in the church differently. Satria ry zareo nampianatra ny olona zavatra hafa. Even with a Catholic, it's all about demonstrations all the time. Raha ohatra hoe miaraka amin'ny katolika zao ianao dia ohatrany hoe misy démonstration foana atao. The people is not even allowed to touch when they have communion, they're not even allowed to touch the biscuit. Dia misy arany sasany hoe rehefa mandray fandraisana dia tsy avela kory kasika an'le mofo. And maybe you remember the other time when Brendan was with me in December. Mety tadidinao angamba tamin'ny Brandon niaraka tamiko tamin'ny December. He was very curious how this biscuit tastes. He was playing with it the whole time. Dia ohatrany hoe liana be izy hoe ohatrany ahoana raha ny tsiron'le fandraisana iny, le mofo fandraisana iny, dia tiany andramana le izy. He started to chew on it. Dia nanomboka nitsakitsakony tsikelikely le izy.
So when the time of communion came, it was like half. dia rehefa tonga ny fotoana fandraisana dia efa atsasany sy nazy. The reason I'm laughing about this, is the fact that it's got nothing to do with the outward things we do. It's got everything to do what's going on here. dia ny zavatra tiako tenenina ao anatin'izay dia hoe tsy misy idirana le zavatra hitantsika ivelany fa hoe inona ny zavatra mitranga ao anatintsika. Verses 13, but he answered and said, every plant which the heavenly Father planted not shall be rooted up. Ary izy namalaka nanao hoe ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay nan-danitra dia hongotana. Verses 14, let them alone, they are blind guides, and if a blind guide the blind, both shall fall into a pit. Avelao izy a mpitarika jamba izy ary raha ny jamba no mitarika ny jamba dia samy latsaka ny natikady izy roa. So Jesus is trying to guide us here today. What is important for him? dia Jesosy eto dia miezaka mitarika antsika hoe inona ny zavatra manandanja aminy. Verses 15, Ny dimy fadimy amby folo. and Peter answered and said unto him, declare unto us the parable. So he was trying to get an explanation. Ary Petera nalaza taminy hoe mba hazavao aminay a zany fanoharany zany. So now Jesus is going to explain. Verses 16, Ny dimy fahenina amby folo. and he said, are you also even yet without understanding? Ary Jesosy ianareo koa fa mbola tsy mahafantatra ihany. Verses 17, Ny dimy fafito amby folo. perceive you not that whosoever goeth into the mouth passes into the belly, and it's cast out into the draught? Tsy fantatrareo va fa zay rehetra miditra amin'ny vava dia makao amin'ny kibo ka mivoaka any amin'ny fivoahana. So it's got nothing to do with what you are eating. Tsy misy idirana le hoe inona le zavatra hohaninao. Verses 18, Diny favalo amby folo. but the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart. They defile the man. Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo ka izany no maloto ny olona. This is what Jesus is trying to tell us here today. Zany any zavatra tiany Jesosy a ezahana ho tenenina antsika androany. You can be dressed nicely, as I said, your hands can be clean, you are ready, and you are good looking, and you are doing all the right things. Ianao zao mety hoe miakanjo tsara, madio ny tananao a, mipôzy tsara ianao a, dia ohatrany hoe ety ivelany ianao a, mahafinaritra be na mijery anao aza. But you get in the car, Fa lasa ianao miditra amin'ny tômôbilina. and you immediately tell your wife, Dia zao no teneninao amin'ny vadinao. did you see Adam? You see how he's looking and the pathetic clothes he was wearing? Dia miteny ianao hoe tsy hitanao angahy Adama teo, jereo moa mipôziny ohatran'ny mampiomehy be ilay akanjony. And don't you think Pastor Rudolph is a little bit, he gets too excited sometimes? Dia ianao ve tsy mieritreritra hoe Pasteur Rodolphe ohatran'ny metanetana be foana ndraindray. Yeah, I also struggle to follow him because he's running that side and that side. Dia za koa raha sahirana mihitsy manaraka azy satria izy lasa miazakazaka ery dia avy indray miverina makaty. And don't you think Pastor Zao is praying too long? He's taking too long to the prayer. Dia ianao nga tsy mieritreritra hoe Pasteur Zao hoe rehefa mivavaka dia ela loatra izy rehefa mivavaka. And every week they sing the same songs all the time. Dia isan-kerinandro zareo dia hira mitovy foana ny hirahirainy zareo ao. That is defiling you. Zany a no mandoto anao. Rather than have dirty clothes and broken clothes and filthy hands, but you say good things when you are in the car. Dia tsy mampaninona raha ohatra hoe maloto ny akanjonao a, rovotra, maloto ny tananao a, fa nefa ny fonao mahintsy a, dia rehefa miditra ao anatin'ny fiara ianao a, dia zavatra tsara ny resahanao. That's why God says, guard your heart. Zay mampatonga an'Andriamanitra miteny hoe ambeno ny fonao. You can control what's going in here. Satria ianao afaka mifeha ny zavatra tokony hiditra ao anatin'ny fonao. And the moment you start to speak things, Amin'ny fotoana anankiray zao hitenenanao zavatra anankiray. it's better to go to brother and say, come here. Dia moramora kokoa no miteny amin'ilay rahalahy hoe avianao aty rahalahy. I want to talk to you about something because it's bothering me a lot every week that you are doing things that's not right for me. Dia ohatra hoe hitanao a misy zavatra tiako tenenanao fa misy zavatra manorosory anahy ataonao isan-kerinandro a, dia za mieritreritra hoe tsy mety le izy. Then he can say, really? Am I doing things like that? Dia afaka miteny izy hoe za ve manao zavatra ohatr' izany. And through that, he can realize something and he can say, I need to attend to that. Dia amin'izay fotoan'izay izy a fatany le hoe inona le izy a, dia afaka miteny izy a afaka hovaiko izany zavatra izany. But if I gossip about him, Fa raha ohatra hoe mifosa momba anazy, he stays the same and you start to be unclean. dia izy a mitoetra amin'le teo aloha foana fa ianao maloto. And it's being caused by this thing. Dia izany zavatra izany a dia ty fitaovana kely ty mahatonga an'le izy.
And I want to say that story about that boy. dia tiako tenena le tantara momba an'io ankizilahy io. He passed his exams. Dia afaka examen izy. But Fa when it was the holiday in December, fa rehefa tonga ny vakansa tamin'ny volana desambra, I was here for almost a month. taty a Madagasikara nandritra ny ray volana. And the school only started end of January. Dia ny fianarana dia manomboka indray any amin'ny fin janvier any. And I was very excited to see that boy. Dia zany entanetana be hitan'io ankizilahy io. And when he walked in, Dia rehefa niditra izy I could see he changed again. dia hitako izy hoe nisy fiovana indray teny aminy. Why? Fa maninona? Because he's only 15 years old. Satria izy vao 15 taona fotsiny. And his father keep cursing him every day. Dia le rainy mbola manohy ihany manozona azy isan'andro. It broke him down again. Dia ohatrany hoe manimba anazy indray, mamotika azy indray. And the sad news, he's not even in the school anymore because he was expelled. Dia ny zavatra mampalahelo dia zao hoe voaroaka tany am-pianarana mihitsy azy izy. It breaks my heart. Tena mamivaky ny foko zany. But that's why God says life and death is in the power of a tongue. Zay mampatonga an'Andriamanitra amin'ny tenany amin'ny bokin'ny Oabolana hoe fiainana sy ny fahafatesana dia eo ambanin'ny fahefan'ny lela. Let's continue, verses 19. Nandiny fa 7 For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, theft, false witnesses, and railings. Fa avy ao amin'ny foa ny voan'ny sain-dratsy dia ny von'olona, ny fankambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalanga, ny fitenenan-dratsy. Verses 20. Nandiny fa 20. These are the things which defile the man, but to eat with unwashed hands defile not the man. Izay no mahaloto ny olona, fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mahaloto ny olona. Jesus even said, people judged him for what they saw. Jesosy raha nyteny hoe ny olona raha nitsara anazy tamin'ny zavatra hitany masony. But he says, no, Hoy izy hoe tsy, we should look to the inside. fa tsika tokony hijery ny ao am-po. So we should look deeper into people to see what the real person is. Tsika tokony hijery hoe any amin'ny lalina indrindra ao amin'ny olona anankiray mba hafantarantsika hoe iza marina le olona. Verses 21. Ny andininy faraky amin'ny 20. And Jesus went out thence and withdrew into the parts of Tyre and Sidon. Verses, yes. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Verses 22. Ny andininy faharoa amin'ny 20. And behold, a Canaanite woman came out from those borders and cried, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with a demon. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka tamin'izany tany ka dia niantsona nanao hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido, ny zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra. I want to stop there Dia hijanona kely eo because I just want to say the reason we wrote the scripture dia tiako tenena hoe ny antony nanoratana ny tenin'Andriamanitra dia zao. is because even Jesus only came for the lost sheep of Israel. Satria na Jesosy ara dia tonga ho an'ny ondry zanak'ondrin'ny Israely very. He felt sorry for this woman. Dia ohatrany hoe nalahelo an'io vehivavy anankiray io izy. And eventually he said to her, go, your child is healed. Dia niteny izy tamin'ilay vehivavy hoe mandehana fa efa sitrana ny zanakao. Because God saw her heart. Satria Andriamanitra nahita ny fony. Jesus heard her heart. Eny Jesosy ny zavatra tao am-pony. And that touched him. Dia zay no nakasika azy. And that is what God is judging all the time. He's judging our hearts. Dia zay ny zavatra tsarain'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mitsara ny toe-pontsika izy. I want us to read Proverbs. We're getting closer to the end. Proverbs 18 verses 21. Dia koa efa amarantsika oabolana toko 7 faraky amin'ny 20. Proverbs 18 verses 21 says, death and life are in the power of a tongue. And listen to this. And they that love it shall eat the fruit thereof. Ny mahafaty sy mahavelona samy hainy lela, koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Family, Riankonana, friends, namana, church, fiangonana. there's consequences of this. Misy fiantraikany ity zavatra ity. Think before you talk. Misaina tsara ianao alohan'ny tenenana. I want us to read
Proverbs 21 verses 23. tiako vaketsika oabolana toko faraky amin'ny roapolo ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Proverbs 21 verses 23. oabolana toko faraky amin'ny roapolo ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Those who keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Izay miambina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny tsy ho azony pahoriana. You cannot get in trouble being quiet in a situation. Ianao akory tsy hoe akory rehefa mangina dia lasa ohatrany hoe mizatra mahazo anao. But you can get in trouble saying too much. Fa ianao afaka azon-javatra azon-doza ianao rehefa be resaka. Proverbs 26 verses 20. Oabolana toko fa enina amby roapolo ny andininy faharoapolo. 26 verses 20. oabolana toko fa enina amby roapolo ny andininy faharoapolo. For the lack of wood the fire goeth out, and where there is no whisperer contention cease. Raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana. So it's better sometimes not to say something. Tsaratsara kokoa ndraindray ihany mangina. Be quiet sometimes, Mangina ndraindray. especially if you love to speak. Indrindraindrindra fa rehefa ianao tia be resaka io. The last one regarding this is Psalm 141 verses 3. Ny tena Andriamanitra farany mahakasika an'izay dia Salama toko faraky amby efapolo amby zato ny andininy fahatelo. Psalm 141 verses Salama toko 4. faraky amby efapolo amby zato ny andininy fahatelo. Set a watch, O Jehovah, before my mouth. Keep the door of my lips. Jehovah asio fiambenana eo alohan'ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Can you hear what Jesus is trying to say to us? Mba henonao hoe ny zavatra tiany Jesosy ho tenenina amintsika Through his word. amin'ny alalan'ny teniny. And I want to say again, be quick to listen and slow to speak. Averiko indray hoe aoka ianao alady iaino dia tsy ho be resaka. I want us to speak life into situations. Tiakontsika hanonona fiainana eo amin'ny toe-javatra misy anankiray. We are a men's group. I just want to give us quick testimony. We are a men's group. Te amin'ny fijoroana vavolombelona foy misy grupona lehilahy ao am-piangonana. And this man said, we cannot pray for our government. Dia nisy lehilahy anankiray ny tena hoe tsy afaka mivavaka ho an'ny gouvernementsika isika. God cannot change them. Satria Andriamanitra tsy afaka manova an'zareo. We've been praying since 1995. Efa mivavaka tsika nanomboka tamin'ny 1995. And he says, nothing has changed since that. Dia hoy izy hoe tsy nizatra niova hatramin'izay. And when I stopped, Dia nijanona. I said to him, maybe it's you that need to change. Toy izy taminazy hoe mety ianao angamba mila miova. He said, what do you mean? Toy izy hoe fa inona no tianao tenenina. I said, if you hear what you just said, Toy izy taminazy hoe raha mba heninao nge zavatra teneninao hoe maybe God's using this government to change us. dia mety hoe Andriamanitra mampiasa an'izao fanjakana izao hanova antsika. Maybe we should turn the finger this way and say, God, what am I doing wrong, or looking in a different way that I see all the mistakes the government is making? Dia mety anontany ianao amin'izay fotoan'izay le tananao manondronondro olona iny mety hiverina any aminao dia ametraka fanontaniana amin'ny tenanao ianao hoe Andriamanitra fa inona ka ny zavatra tsy mety ataoko fa maninona ny zavatra tsy mety ataon'ny olona foana ny hitako. Everybody can sit on the side Ny olona rehetra dia afaka mipetraka eo amin'izay toerana izay daholo. and criticize the players. Sy ohatrany hoe mipetraka eny amin'ny tribune eny ianao dia manomboka mikritika ny joueur rehetra. The best referees is next to the TV. Dia ny arbitre tsara indrindra dia le eo akaikin'ny télé. The best trainees is next to the field. Dia ny olona mpanazatra mahay dia eo akaikin'ny kianja. The best managers is next to the field. Dia ny olona mahay mitantana dia eo akaikin'ny kianja. We must be careful Mila mitandrina isika. when we start to criticize and start to curse with our mouths. Dia mila mitandrina isika rehefa manomboka manozona sy mitsikera amin'ny vavantsika. Choose life. Misafidiana fiainana. Let's go to Ephesians 5 verses 12. Andehantsika eo amin'ny Efesiana toko 5:12. Ephesians 5 verses 12. Efesiana toko 5:12. For the things which are done by them in the secret, it's a shame even to speak of. Fa izay ataony any amin'ny miafina dia mamenatra na dia milaza izany aza. And sometimes this
the people were talking about Facebook. Dia matetika ny olona miresaka momba amin'ny Facebook. You can say on Facebook whatever you want. Ianao afaka miteny zay tianao teneninao anaty Facebook. I can put a statement on Facebook saying, have you heard Michael Jackson is not dead? Dia afaka mametraka ianao amin'ny Facebook hoe apetraka ao statut anao hoe bahenina nga mbola tsy heninareo hoe mbola velona nge i Michael Jackson. And people will start to speak everywhere. Dia manomboka miresaka ny olona naiza toerana misy azy. And I've seen Elvis Presley the other day. He's not. He's alive. Dia miresaka indray ianao hoe Presley mbola velona any, hitako izy ndray andro zay. What I'm trying to say is, zavatra tiako tenenina dia zao. Don't get involved in this type of conversations because it's only affecting you, not that person. Aza mandray anjara amin'ny karazana fifandirana ohatr' zany satria le izy ianao voakasika le izy fa tsy le olona. And Jesus says here, it's bad to even speak to what people is doing in the secret. If they want to do it, let them do it. Dia na dia hoe misy olona raha manao zavatra any amin'ny hafinany na miresaka momba an'le izy raha mahamenatra fa rehefa tiany atao le izy dia avelao ataony any. By speaking about them, it's defiling you. Fa raha ohatra ianao hoe miresaka momba an'ery zareo dia ianao zany no fehezin'le izy. Proverbs 31 verses 26. Ohabolana toko faraka amin'ny telopolo any andininy fahenina amby roapolo. We almost finished. Just hang on there. Kely sisa fa evo vita. Ohabolana raha faraka amin'ny telopolo andininy fahenina amby roapolo. She opened her mouth with wisdom, and the law of kindness is on her tongue. Manokatra ny vavany ho amin'ny fahendrena izy ary ny lalàn'ny famindrapoa dia eo amin'ny lelany. We're getting to the positive stuff now. Isika zao dia miditra ao amina zavatra positif. God says even in James 1 verses 5, if you need wisdom, ask it from me, I will give it to you. Dia n'Andriamanitra raha miresaka amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahadimy raha mila fahendrena ianao dia mangatamiko fa omeko anao zany. So even in bad situations, you can wait upon the Lord, ask Him for wisdom, and speak life in that situation and change the atmosphere. Dia na dia amin'ny toejavatra ratsy aza dia afaka miandry an'Andriamanitra ianao dia manomboka manonona fiainana mba hiovan'ny toejava misy eo amin'ilay toerana. 1 Peter 3 verses 10. Petera voalohany toko fahatelony andininy fahafolo. 1 Peter 3 verses 10. Petera voalohany toko fahatelony andininy fahafolo. For he that would love life and see good things, let him refrain his tongue from evil and his lip that they speak no guile. Fa na iza maniry fiainana sy te ahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molo mba tsy te mifitaka. Can you hear all the scriptures God is given, and there's more. Mba heninao daholo ve zany tenin'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao zany dia betsaka korokony zany aza mbola misy. But I think what we should do is we should put a stop sign here. Fa ny zavatra tokony ataontsika dia hoe maka le sinina stop reny tsika dia apetrakantsika eo amin'ny And vavatsika. put the tape around. Dia asiosikotra manodidina an'le izy. And when people look at you and say, what are you doing? Dia rehefa manatona anao ilay dia miteny fa inona ke ataonao? I want to stop conforming to this world and the conversations of this world. Dia miteny anao hoe za te hijanona tsy hanahaka an'izao tontolo zao sy ny resadresaka eto amin'izao tontolo zao. I want change inside of me. Za te ahita fiovana eo ao anatiko. And this one is preventing me. Fa ity zavatra ity no manahaka ananahy. I was on a horse, just to finish up. I was on a horse. Nisy fotoana nitaingina soavaly ndray andro. He didn't want to stop. Dia izy tsy te hijanona. And I was pulling. Dia nisitomoko mafy le tady. He was almost looking at me so hard I was pulling. Dia ohatrany hoe efa saika nijery anahy mihitsy ara le soavaly satria sitomoko mafy loatra izy. He was stubborn. Satria maditra be So loa be izy. we went into the wires. Dia lasa zay ohatrany hoe vohitsaka daholo amin'ny fil rehetra. Through that stubbornness, Tamin'ny alalan'io ohatrany hoe famafisan-doha io. both of us got hurt. Dia na le soavaly na za samy naratra. So you think by gossiping about somebody you are hurting him. Dia ianao mieritreritra hoe raha mifosa olona ianao dia le olona maratra. Like the boy I was working, it's true. He got hurt through the speaking. Dia tahaka n'ilay ankizilahy niara-ny asa tamiko dia izy ohatrany hoe naratra tamin'ny alalan'ny zavatra nitenenin'ny olona. But the one that is hurt the most is the father. Fa le tena manana ratra dia le rainy. Because in that boy's heart, he doesn't have a father.
satria ao anatin'ny fon'le ankizy lahy dia ohatrany hoe efa mihevitra ny tenany izy hoe tsy manana ray tsony. We can lose lot of friends and family through this. Mety hoe be deabe ny namana sy ny ankonana very noho ny amin'ny zavatra tenenin'ny vava. I want to finish off with Colossians 4 verses 6. Tiako amaranana Kolosiana 4:4 ny andininy 5. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer each one. Ako ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. The reason I stop with the scripture, ny antony mampatonga ana mijanona eo amin'ny teny izay tenin'Andriamanitra izay dia zao. sometimes I pick my daughter up at school when she was still young. Nisy fotoana tamin'ny zanako vavy mbola kely dia lasa maka anazy mitsena anazy any an-tsekoly. And she started to speak about this, the teacher that was doing bad things with her, and she didn't like it, and she's talking. Dia manomboka miresaka izy momba n'ilay mpampianatra nanao zavatra tsy nety taminy dia lasa izy miresaka. And at that stage, I was listening. Dia neno tamin'izay fotoana izay. Say, oh, okay, Rushay. Dia izy hoe eny ary Rushay. It's not good. Tsy tsara ilay izy. And then I start to ask her questions. So, if you were the teacher, what will you do? Dia nametrahako fanontaniana izy hoe raha ianao mpampianatra dia inona zany ny ataonao? And eventually, the situation was solved by me just asking questions. Dia voavaly olana tamin'ny alalan'ny fametrahako fanontaniana. It was resolved in her heart without me actually telling her what to do, just by asking questions. Dia tao anatin'ny fony tao dia efa voavasa ady ilay izy tamin'ny alalan'ny fametrahako fanontaniana fa tsy hoe niteny anazy hoe izao ny zavatra tokony ataonao. So sometimes be graceful. Le hoe ohatrany hoe miteny fahasoavana mandrakariva. Be wise. Hoe endry ianao. Help that person. Manampy olona. That's part of what we do every day. Dia zany dia anisan'ny zavatra ataontsika isan'andro. It's the same as the gospel to bring somebody to salvation. Dia mitovy amin'ny filazantsara ihany hoe mitondra olona anankiray ao amin'ny famonjena ianao. To help somebody not to defile themselves. Dia manampy ny olona tsy haloto ny tenany. Not to be unclean. Mba tsy haloto ilay olona. Just by this. Hoe amin'ny alalan'ilay lela fotsiny. Let's pray. Taontsika hivavaka. Our Heavenly Father, Rainay izay any an-danitra, we come to you today in total humbleness. manantona anao izay androany amin'ny fo feno fanetretena. We are sorry for times we said things that we are not supposed to say. Mifona aminao izay ny amin'ny zavatra nyteneninay indraindray izay tsy tokony teneninay akory. Gossiping, cursing, swearing, doing bad things with our mouths. Miteny ratsy manosina, mifosafosa, mampiasa ny lelanay amin'ny zavatra ratsy. Please forgive us, Lord. Tompo mamindrafo aminay. Guard our hearts, help us. Ambeny ny fonay dia ampio zay. We want to stop gossiping and speaking death out of our mouths. Te hijanona zay hoe hifosafosa sy hanonona fahafatesana amin'ny alalan'ny lelanay. We can speak so many good things into our situations by speaking life. Dia afaka miteny zavatra mahafinaritra maro zay amin'ny toe-javatra misy andalovanay amin'ny alalan'ny fanononanay fiainana. Speaking truth. Manonona fahamarinana. Speaking righteousness. Manonona fahamarinana. Let the Spirit work through us through our mouths. Aoka ny fanamasina hiasa aminay amin'ny alalan'ny lelanay. So that people stop. Mba ahafahan'ny olona mijanona. We stop. Mba ahafahanay mijanona. Saying bad things about other people. Miteny zavatra ratsy momba ny olona hafa. Help us with that, Lord. Ampio izay ny amin'izany Tompo. We pray this in Jesus' name. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Amen. Mes satrabetsika. Alléluia. Lorsque vous dites à ma fête, vous n'entendez pas. Alléluia. Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anao fanatritsika anolotra fahafolo-karena ataovy anaty fahalopy na hanome ihany koa izay omenao an'Andriamanitra sakrifisy ho an'ny asan'Andriamanitra. Rehefa manao anao dia araka ny ambara foana ataovy ampifaliana, ataovy ampitiavana dia ataovy ao anatin'ny
fo tena madio omena an'Andriamanitra. Ny fandaminana ny programme eto amin'ny asa fanompoana hvkl-mission mandritra ny herinandro manaraka indray raha pitsontsika eto fotoanantsika. Raha pitso manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 10 eo ny fotoanantsika fandraisana fanasan'ny tompo. Aorinan'izay dia misy ny fivoriana isan-tsampana miomana ihany koa ny amin'ny croisade lehibe izay ho ataontsika indray atoato any avaratra any Mahajanga any mila miomantsika amam-bavaka, mila miomantsika amin'ny lafiny rehetra, miomantsika ny amin'izay mety hoe fotoana izay ahafahany tsirairay avy mandeha ihany koa, mila miomana ara-panahy. Dia ao anatin'izany tsika no miara-miombona ny amin'ny fahataterahana zany croisade izay ho taterahantsika zany. Manaraka izany raha pitso hariva hitantsika eo amin'ny hvkl events misy fotoana izay any a France, misy fotoana iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia samitsika ihany koa mandray. Hitantsika ilay vavolombelona farany teo le hoe tany ivelany dia nizatra aseho. Andriamanitra zany tsy mifidy toerana ka raha ny ivelany mpanompon'Andriamanitra nefa ianao eto mihaino an'le izy ao anatin'ny hvkl events dia afaka miseho amin'ny fiainanao ihany koa ny fahagagana maro izay tseritsiretin'ny sainao, fa mila fotsiny mihaino zay aloha. Dia ny fotoanantsika lahady tsika tsy manana fotoana lahady fa ny Christian Life Palace zao manana fotoana lahady miaraka amin'ny rahalahy Mendert dia diararotiko izay fotoana izay zany, miaraka amin'ny pasteur Sandratra moa sy ny ekipa rehetrarehetra zany. Ny latsinainy tahaka ny mahazatra ihany koa dia programantsika eo amin'ny super U Analakely sekoly isa-maraina. Latsinainy sekoly mpamana olana manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora sasany araka ny averimberina foana. Betsaka mety tsy manatrika sekoly satria hoe tsy tratra le izy satria miasa, na mety alohan'ny asany ianao no mandeha kely ao na ianao mety taraiky koa fa lavitra satria maraina loatra, dia izay fotoana kely ahenoanao tenin'Andriamanitra dia efa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Mety ny olona manodidina anao ny teny hoe ay ianao zao ve vao mahatonga, 2 minitra fotsiny mba nahatongavany teto dia lasa indray izy. Tena zava-dehibe zay eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fonao no Andriamanitra mijery ny fosiny voa dia hitany ny etaetanao tongava sekoly fa tsy hoe le rehefa tsy tratranao izy rehetra dia za zany tsy ahay mihitsy dia raha vao avy ny examen dia tsy afaka. Andriamanitra manafaka amin'izay tokony hahafahanao. Sekoly mpanasitranana ny talata manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora sasany ihany koa mbola amin'ny super U Analakely ihany 2e étage. Ny alarobia dia sekoly ny tokantrano sy fitahin'Andriamanitra. Ny alakamisy tsy misy fa sekoly any an-trano samy mivavaka rery. Ny zoma dia etondray fotoanantsika amin'ny 4. Alleluia, alleluia sa tsy alleluia. Andao itsika hitsangana ary, andao itsika hitsangana mamitady atory tsika zany alleluia. Injira ty aloha narany tananao andao itsika hivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka anao zay tompo, misaotra anao zay, misaotra anao zay fa naharay indray zay androany nianatra zay androany ampiatra zay androany zay teny avy aminao. Misaotra tompony amin'ny mpanomponao, misaotra ihany koa ny amin'ny hafahanay manatanteraka ny fahafolo-karena, ny fanatitra sakrifisy tompo. Raiso zany ankasitrao zany mba ho voninahitry ny anaranao tompo. Taio ny tsirairay avy aza vela isy diso anjary eto tompo satria nangetahetanao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dao tsika itiaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Afafantananao daontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Asio fankasitrahana ampolotra avy any anatinao any fa ny teny ary namangy atsika tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Te hiainga vaovao amin'ity mois de mai ity ny tompo mba ho azo antoka fa ho tanteraka sy ho marina amintsika amin'ny fomba madiodio ireo teny fikasana feno voninahitra ny amin'ny taona 2023. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana zomalia, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fanarahanao mpanomponao avy any tokantranony avy any ministerany. Misaotra fa voata tamin'ny teny fahamarinana izay androany alina. Matsiaro ny teninao hoe raha fantatrareo marina, teny marina no afaka nareo tsy ho andefo. Misaotra tompo
napatsehivonao naintsinao ary natsanganao vaovao zay androany sotra ny mifamindrapo sotra ny mifamelan-keloka tsarovony tsiraray avy zay tonga eto tamin'ity takarivo ity ho feno hery sy tanjaka anatin'ny fony afaka hiteny fiainana sy hiteny fahamarinana eo amin'ny fiaina tokantranony zay rehetra mahakasika azy manomboka amin'izao rahasytaona zao amin'ny anaran'i Jesosy. Avereo miaraka amiko fiainan'Andriamanitra ny atao anatiko fa tsy fahafatesana. Fiainana eo amin'ny fiaina tokantranoko fa tsy fahafatesana. Manomboka androany hariva mandroso ny fiainam-panahiko, miova ny toetrako, tanteraka amin'ny fiombonako amin'Andriamanitra. Tsy varim-bariana zany intsony aho, tia vavaka mazoto makeo amin'Andriamanitra. Ireo tsara rehetra napetraka Andriamanitra atao anatiko dia ho vitako ny mamoaka an'izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Any amin'izay rehetra alehako dia mpizara fiainana, mpizara fiadanana, mpizara fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy. Tafavoaka Madagasikara, voavonjy ny fireneko, vangin'Andriamanitra ny mpitondra eto Madagasikara ny famindrapon'Andriamanitra. Sitrana ny taniko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an'ny Tompo. Tompoko isotra azy avy teto fa ombadiky ny any izy mantsy. Tompoko voatazy androany. Ny ran'Andriamanitra avy lavitra ianao ary nanaiky ianao. Voatazy tamin'ny teny ambavanao ary misaotra anao zay. Nanaiky ho fitaovana sy ho fantson'ny fitiavan'ny Tompo. Tsapanay fa tena tian'i Jesosy ianao ary tianay ihany koa. Dia androany ilaza aminao zay dia miara-mameritsika Tompoko tianay ianao. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy dia manasa ny izy mirahalahy ametraka ny tsodrano atsika dia mirahavitsika ao aorianan'izay. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Thank you for the kind words. Sarabetsaka ny amin'ny teny mamy. Atsika jiaby. Mituvi, I also love you a lot. Tena tiako be koa nareo rehetra. Let's put our hands up in the air towards God. Lavy ambony ny tananao tovy makany amin'Andriamanitra. Recognize him in the situation. Manaiky azy amin'ny toe-java-misy rehetra. And say, Jesus, without you, we are nothing. Miteny hoe Jesosy raha tsy eo ianao dia tsisy dikany fiainanay. But the good news, through you, we can do all things. Fa vao mafaly dia hoe amin'ny alalanao zay afaka manao ny zavatra rehetra. You sent your spirit to us so that we can be blessed through that. Ianao naniraka ny fanahinao aminay mba hahatonga anay ho voata amin'ny alalan'izany. We thank you for that. Dia misaotra anao zay ny amin'izany. But in return, we want to bless other people so that they can also be part of the kingdom of God. Dia ny zavatra afaka maliny an'izany dia hoe te hitany olon-kafa koa zay mba hahafahan izy ireny ho anisany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. And we want to say, God, dia te hiteny zay Andriamanitra, salvation and what you did on the cross is good enough for us. hoe ny famonjena zay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana dia ampy anay. We are thankful for that. Tena makasitraka izay ny amin'izany. And we start there. Dia manomboka eo zay. We start with your kingdom. Manomboka miaraka amin'ny fanjakanao. Your righteousness. Sy ny fahamarinanao. And we know you will add the rest. Dia ianao manampy ny zavatra rehetra hafa. Because you know what we need. Satria fantatrao ny zavatra ilainay. We thank you, Lord, in Jesus' name. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Misaotra vaitsika. Veloma, taintom